Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Madagasikara Television amin'izao alin'ny zoma fa 20 ny volana janoary taona 2012 izao hiditra anatin'ny fandaharana resabe isika amin'ity alina ity izay anasana vahiny aneo hevitra mikasika ny toerana politika sy ny raharam-pirenena eto Madagasikara. Isan'ny zava-dehibe nisongadina natao anatin'ny herinandro ny fanambarana ofisialy izay nataon'ny filohan'ny tetezamita manambara ary milaza ny tsirotsahany hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Efa nilaza toy izay ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana avy any Afrika Atsimo raha nanery ary nisisika ny amin'ny samy tsilatsahan'izy mirahalahy mianaka ireo ny fianakaviam-be raisam-pirenena tamin'ny alalan'ny vondrona mpanelanelana dia ny SADC izany. Ifantoka amin'izay ny adihevitra hita natao anatin'ny fandaharana amin'ity alina ity tena azo antoka fa ampizotratsika amin'ny famahana tanteraka ny krizy eto Madagasikara ve ny fanapahan-kevitra ireo filoha roa lahy ireo tsy hiditra ao anatin'ny fifidianana, inona no endri-tsaha politika vaovao hipetraka, izay rehetra izay no nanasana an'Andriamatoa Tina Andria izay efa fantatra ihany eo amin'ity sehatra faneho-kevitra politika ity, ary nasainy eto izy hitondra ny heviny mazava ho azy Andriamatoa Tina Andria izay tsy ahivina ihany fa dia efa nanana andraikitra tamin'ny consul malagasy tany Singapour sy tany Sri Lanka ary tale général ny House of Madagascar amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Tina Andria miarabanao ny fandaharana, miarabanao tratry ny taona ihany koa satria izao vao tafaraka indray tsika amin'ity taona 2024 ity. Miarabanao mesefa ary miarabany mpiaino manaraka ny fandaharana eto amin'ny MATV ihany koa. Eto ihany koa moa dia manana roatra ihany koa ny miarabany malagasy tsy fakivolo manaraka ny fandaharana eto amin'ny MATV ny amin'ny natratrarana ny taona vaovao izay verako fa iandrandratsika ny vahaolana elana amin'ny krizy. Dia eto ihany koa ny tenako dia mbola manana roatra ihany koa miarahaba ny filoham-piangonana EFADAO amin'ny FFKM izay fantatro amin'izao fotoana izao fa mikondro tokoa ny amin'ny fampionana ny fionana eo amin'ny dinika samy malagasy everiko fa zava-dehibe zany ary etontsika dia andefa ameny izay mety ho fipetraky ny toetra rasy sy ny famanany krizy eto Madagasikara mandritry nyity mandra-pahatonga ny fifidianana ny tenako ary ka dia misaotra betsaka ny fanisanareo Andriamatoa. Ny fanontaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa Tina Andria mikasika n'ilay resaka hoe nini izay moa novoizana azy ombieny dia atao hoe tafita amin'izay dinga nini izay isika amin'izao fotoana izao satria samy efa nilaza tamin'ny fomba ofisialy araka ny nambarako teo na Andriamatoa Rajoelina na Andriamatoa Ravalomanana fa samy tsy latsaka ao anatin'izay fifidianana amin'ny filoham-pirenena izay. Fijerinao manokana azy araka ny famakafakanao amin'ny mpanara-baovao politika anao tena azo antoka hitondra vahaolana sy ampivoakantsika ao anatin'ny krizy ve izay fanapahan-kevitra izy mirahalahy izay. Alohan'ny tonga dia maliko an'izay mivantana angamba Andriamatoa fa dia vahininareo teto tsy voaela tsy voaingana ary efa ny tenako fa tiano vahaolana ary tsy azo hitovikana ny fa azo atao hoe sosikevitra natolotra SADC zatsika hoa pays souverain ka tsy afaka hoe imposer zany zareo hoe tsy maintsy zao efa mametraka an'le sosikevitra izy dia efa misy dikan'izay ny ao ambadika ka ny tenako efa nilaza teto efa inareo voaingana fa tsy maintsy io no lalana satria tsika dia alao raha malala fa raha iresaka momba ny SADC dia ny ao ambadiky ny SADC re tompoko dia ny communauté internationale tsara ho fantatro ny mpanao politika eto Madagasikara zany ary ny zavatra somary manahirana alohan'ny amaliko ano mivantana Andriamatoa fa raha mbola tsy niteniny heviny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina dia somary gaga ihany mahita an'ireto mpanao politika sy reto mpanaradia hoe ianao dia tsy maintsy ho candidat tokony ho candidat na dia efa misy ary mifampilazana nataon'ny SADC tsy fantatro na reny le tonga amin'le fitenenana le nataoko teo hoe namanamana za moa ny teny tsotra hoe ty ny lalana tsy maintsy andianana mba hamana amin'ny krizy ka ianao no niteny teo hoe avy ao moa no niteny Andriamatoa filoha hoe eny fa tsy rotsaka dia gaga ary fa dia ozizidray ireo mpanaradia sy ireo mpanao politika ambadika hoe niteny nitazona ny teny nataona izy tena mampieritreritra mihitsy ny fanaovana politika eto amin'ity firenena ity ary zay tsy mampandroa satria mpanara-drenirano
tsy mba manana personnalité fa de tsy fantatro hoe zay ve le politique ioentina ampantsoana ty firenena ty tena malasa fisainana mihitsy ny ary mahavalaketraka ka ny amaliko anao monsieur fa hoe amany olana ve za mahita ary zay mantsy ny antony ny erabako an'izy efa dara aman-dreny teo satria araky ny message zay nalefany Sadeka novakiko teo zany dia za mihevitra fa raha ohatra zany misy ny fifanatonana zany zay ho ataony FFKM de io ny tena hitako vahaolana tena amany olana tanteraka eto fa ny hoe tena io azo Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina nge tamin'ny fanambarana nanososokevitra hoe ny andehanan'ny fifidiana législative tonga de nitsipahany satria ianao rehefa tsy azo ataony miady amin'ny fikambanam-be resa-pirenena satria tsika mbola ao anatin'ny azo atao mialatsiny amin'ny teny baiko hoe affaibli mbola tsy am'izao fotoana zao no fomba hoe elana amin'ny banque mondiale na elany amin'ny FMI tsy mbola izao fotoana zao tenenina azo ataony mialan'ireo fa tsy am'izao fotoana ame vahaolana rehefa aveo ny teny amin'ny vahoaka malagasy amin'ny mateknisianina fa tsy amin'ny mampanao politika hoe tiany vahaolana ka eo mbola andeha moa nodingotsika senao fa tsy izao fotoana zao mihitsy mbola satria tsika ao anatin'ny crise ary ianao nge hoe tsotra fotsiny ianao fe manambola amiko za manambola aminao de ao anatin'ny fotoana tonga de ao anatin'ny ohatrany hoe famalintsika senao tonga de hiala de anao fe anaiky na za anaiky tsy firenatsika zay miaraka am'le vahaolana fa tika hoitodian'andre mandeha ny zavatra nitranga tao anatin'ny herinandro rona telo miaingany amin'ny fifampiarabahana tratrany taona teny avoloha ny kabary nataon'ny filohan'ny teteza mitandry ny Irina Rajoelina zay atao hoe nanao itsandalana ary tena militamaina angamba no azo lazana azy ny fianakaviam-be resa-pirenena nametrahana fa hoe tsy misy afaka mitsabatsabaka eto nizaniza fa maso mandidy amin'ny fiandrianam-pirenena ny malagasy nivoatra ny fotoana herinandro vitsivitsy tao arina iny ny fanambarana ny arahantsika nahita dia ny teny ianao te hoe mahagaga ihany ny fietsika sy ny fomba fiteny nasehoan'ireo olona akaiky ny filoha reo ataonao anaty farangososinao na manamana zany raha toko kosa moa ka tsisy mihitsy mipitaky any Andriamatoa Rajoelina hoe milatsay ianao fa tonga de tsy nilatsaka fotsiny izy araka ny tenin'ny vahiny hoe Andriamatoa Rajoelina ihany keo ange efa filoha-mpanjakana izy ary tsy maintsy am'tady an'ilay varavarana lehibehibe mba ivoany izy il veut sortir par la grande porte aona fijerinao zay tsy azo everina zay ve instrumentalisation an'lay fihetsika mipanoana rehetrarehetra milatsay ianao mivadika ny tantara de mety ndray fanapalesinge Andriamatoa fa za miteniko araky le teniko hoe mahagaga mihitsy ny fanoana politika eto Madagasikara ohatra mandroboka an'le olona fotsy ho any amin'ny lalandiso idirana akizy atao ohatra nahatonga atsika ny crise nandritra zay fataon'izay efa miteny ny fikambanam-be resa-pirenena hoe atilina fa manana crise ary zavatra fantatro tsy fantatro na fantatro mpanao politika na fantatro mpitondra fanjakana ny ao ambadiky ny Sadeka communauté internationale tompoko androany de lazaiko eto zany tsy teny mihitsy ny communauté internationale individuelle hoe bon zao fa Sadeka rehefa ary zay no mahatonga communauté internationale hoe ajainay zay fanapa-kevitra raisiny sady reo miconsulté any amin'ny communauté internationale fa tsy manapa-kevitra reo ahoana moa mba azonao etreretina ave hoe Tanzanie tsy apitetiny de andidy anapaka afrikanina tsy apitetiny de andidy anapaka amin'ny Madagasikara tokony mba hosainy mivakatsika moa de ho adalan'ireo ventrana n'ireo afrikanina reo misy niazy any tsy tavavoaka fa misy dikan'ireo ary nomeny communauté fevero amany olona reto Madagasikara zay zany ny zavatra tsy takatry mpanao politika eto Madagasikara ka zay zavatra zay zay ny teko hoe tokony mba asina fanovana am'izay manomboka zao ny fanovana politika eto Madagasikara zay zany ny zavatra tiako apetraka ka momba ny kabary n'Andriamatoa Filoha teny avoloha teny tenako le izy tena kabary ampo-pirenena zay zany ny zavatra tena tiako apetraka fa mialatsiny amin'ny fomba fitenenana hoe somary hoe mal placé any le izy satria tsy mbola amina fotoana ohatran'izao tokony tsy fantatro hoe mansamy nametra-panontaniana zay teo ampitoerana teo mba iza no nyredise an'ireny texte reny tsy fantatro mampo ilaina aloha ilaina mba aseho any fireneny dehibe hoe mana fiandriany anay zay fa za miteny foana hatrambo alohany tsy mbola am'izao fotoana zao alohan'ny fotoana mbola misy ny fotoana ny any Azia efa tsy miara-miasa am'izany resaka banque mondiale zany tsony nandalo fotoana zany iresaka an'izany tsika eto hoe ahoana ny lalana andehanana mba hivoahana am'izany fa tsy am'izao fotoana zao mihitsy no ndeha anaovana hoe bon
tsika nge amina resaka fividianana ninoninona ho ataotsika tsika manana trosa am'ireo mpapindrana vola amitsika ireo tsika mbola mila mifanapindreo zay mpanao politika am redirety hoe tsy mila andreo redirety zany any mampidikizo my firenena diso zany fa ndresaka hoe ampipirenena izy moa voloham-panjakana am'izao fotoany zao a naseho an'ny ampony za midera azy fa tsy am'izao fotoany zao zany tokony anaovana an'izany somary mbola tsy am'izao fotoany zao satria nareo nge nalala fa 24 heures atao arinana iny nge tena tsony manahirana nge zany ohatrany hoe zazakely anao atsony hoe avy anao convoqué eny de atao arinana iny de andro vitsivitsy de nanao fanambarana manahirana mihitsy zany zavatra any eo amin'ny fiainam-pirenena ary rariny raha ohatra mba mitentsika malagasy hoe fa inona marina moa no tena lalaovin'reto sadek reto amin'ny firenetsika tsika nge marina de marina zany le tompoko ary tsisy hoe nde hanohatra an'izany fa ianao rehefa mbola tsy tafavoaka ny ala aloha aza mbola misika ozy mivitenenana mbola ao anatin'ny fanarenantsika ary tsika eto de lazaiko fa raha hoe andeso matsara ny tetiandro mpividianany de Madagasikara iverina ny reconnaissance sy ny rehetrarehetra zangeto milaza amin'ny mateknisiana tsy hoe dans les médias mialatsiny a de hoe iverina mpamatsy volany hoe mbola misy étude d'évaluation eto ary zay ny antony tompoko tonga de lazaiko meloha hoe matony sadek hoe misy ny atsona hoe en ministère élargi entre un président Iandry Rajoelina sa misy dikan'iny tompoko misy dikan'iny fa za hoentina fotsiny amin'ny hafanampo fa mba alefa lavitra le saina ho an'ny mpanao politika malagasy misy dikan'iny za moa tsy hiditra am'izay resaka détail fa mateknisianina hoe ny sin'ny filaminany eto amin'ny fireneny ity tsy izy tsony satria ivoakany eo de efanentsika hiditra avondray mivoakany eo de ifanenjika zay no antony sadek nanaovany sadeka hoe aloha tsisy tsony ny fanenjehana ka aloha mba raisina tompoko amin'ny raisonnement maitsy le izy fa tsy raisina amina resaka ampipodisy toerana nefany rehefa tonga ny tsindribokitsy ny communauté internationale farany ina anao zambary miara-maraiky nge de afa-baraka lany any fotsiny ny zava-misy marina lay teneninao hoe nitaky any ko ny sadekiny am'izay amin'izy ity zay a fa mpitsarana fanenjehana an'Andriamatora Valomanana ary ny tsy anenjehana an'Andriamatora Rajoelina amin'ny antony ara-pitsarana zany nalaza tamin'ity herinandro ity zay ny zava-misy nefa Andriamatora Rajoelina andry nirina atao amin'ny RFI a mety naraka daholo ny rehetrarehetra fa mazava be ny heviny fa mbola manantena izy iverina ny fotoana tsy niteneniny ary misakana izy hatramin'izao a ny fiverenana Andriamatora Valomanana marika eto Madagasikara na eo ary zay fangatahany sadek zay inona mety zava-rehetra anga tsy maintsy tonga amin'ny fileferana ihany ve ny foloany tetezamita raha izany eo anatrehana zay araka ny teninao hoe tsy afaka hitsabaka hibaiko mivantana Madagasikara sy mpitondra ao aminy sadek fa matoy izy nametraka sosikevitra de misy dikanao ianao tsy azo etovirana zay le izy Andriamatora fa de zao eto mantsy tena ho tsipihako tsara ary ao da aloha mba hiteny amina resaka hoe mba analyse zavatra hoe mba métodolozika fa tsy resaka redirety no entinao hitondrana an'ity fireneny ity inona ny tiako ambara am'izay raha ny teny moa Andriamatora filoha tao amin'ny RFI ny am'izay nylazainao tao zay a heviny azy zay ny heviny azy zay a fa ny communauté internationale sadek koa rehefa manindry bokotra farany a de fantatrareo ihany koa fa ny heviny ihany koa tsy maintsy mipetraka eto amin'ity fireneny ity tsy dirako lalina ny am'izay fa ny zavatra tiako ambara dia za zany milaza fa somary manahirana ihany ny toedraraha eto amin'ity fireneny ity am'izao fotoany zao satria raha tsy misy mihitsiny zany ny fandraisana andraikitra zay soa ihany fa misy ny fikarakarana zay ho karakaray ny fampiresana samy malagasy eo amin'ny FFKM ity io ihany sisany vahaolana azo ekena za afaka miteny an'izany eto hoekenny ny communauté internationale satria za malala eo amin'ny 150 eo ny entité ny atoko politique manaky ny amin'ny fampiresana zay ihany mety anova zavatra am'izay mety programme ho atao eto amin'ny politika an'izay fihikivitra ivoaka avy eo amin'ny fampihavanana sy fanalelanana samy malagasy io onatrehany tena dikan'io zany rehefa tsy rehefa io nge le izy nge zavatra nitakin'ny zadeka nge hoe tsy mahazo miala amin'ny federoty io ihany ny tanterahana ka dikan'izany raha tsy mahazo miala amin'ny federoty de ny ao anatin'ny federoty rehetrrehetra zany no tanterahana fa alefa ntsikelikely le izy
dia inona ny fandraisany amin'le fanileneranana malagasy amin'ny malagasy amin'izay tsika zany mahita ny mpanao politika misy ihany ny mpanao politika zany mahita tiako tonga atao inona zay fekevitra ivoaka io satria fa mametraka ny fianakaviana zay fekevitra ivoaka eo zay io ihany no afaka za mahafantatra zay anahy manokana zay afaka andresena lahatra ny communauté internationale hoe izahay samy malagasy nge afaka mifampiresaka amanany crise nay satria rehefa tsy hevitra unilatéral no zavatra ivoaka eo fa ikambanany vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara zany hoe 150 entité hitako mola izy zany zay zany no avy eo manaiky ifampidinika zay zavatra zay no vahaolana ivoahantsika amin'ny crise satria ny tena tanjona nge Andriamatofady mba tsy sy fanenjehana itsony satria hatramin'izay zay président sortant de manenjika enjehan'ny vomiditra zany zay ny tanjona hoe tsy sinitro tsy trony ny fanenjehana eto amin'ity firenena ity ary zay za tsy miteny any Andriamatofady flo ihany radio hoe la hoe nanao iny izy nanao iny fa misy dikany lehibe mifangambatra anjarako ny teny an'izany eto izy mo flo am'izao fotoana zao fa mba tsy siny fanenjehana mba elana am'le crise mba isiny fifandimbiasana ara démocratique zay ny tanjona amin'iny fa za mo mahita hoe mbola tsy tena feno ary tsy tena mbola tena mahafapo tsara hoe efa itsika moa zao efa bolana alohan'ny fividianana am'izao fotoana zao tsy mahafapo tanteraka hoe isiny filaminana satria mbola manana ny heviny koa Andriamatoflo hoe zao mba isiny zao hoe bon tokony tsiditra Andriamatoflo alohany ihany manana ny fomba fijeriny izy am'izany manana ny heviny izy am'izany fa za zany mahita hoe ny dinika zay hotarian'ny FFKM zay ihany no ampiova ny resaka calendrier électoral io ka ampiova hoekeny ny fikambanam-be iraisam-pirenena anao diniky ny samy malagasy ny mpitondra fivavahana eo anivon'ny FFKM misy malagasy efa eto toerana misy mpanao politika malagasy eto Madagasikara fa misy mpanao politika malagasy mbola sestany no anarany mpitsokom-pirenena politika no anarany ary eo ny olana satria misy malagasy mbola voailika indray zany ao anatiny Andriamatora Joelina nanamafy fa tsy mbola mety aloha ary izy moa dia nametraka mihitsy hoe ny fifampidiniana tamin'zareo tany Dar es Salaam sy ny filoha Tanzaniana dia ny fanarahana hoy ny teniny fa raha mbola zavatra everina fa hiteraka korotana melon'ny fifidianana dia aleo tsy atao ary natao ny tao anatin'izay mikasika ny fidiny Andriamatora Valomarana Marika ahoana ny ampahomby an'ilay diniky ny samy malagasy raha toa ka andefa fanasana ho an'Andriamatora Valomanana ny FFKM kanefa Andriamatora Valomanana mbola voasaka ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy to Madagasikara io nge araka ny lazaiko teo aloha tsy matoa ny sadek efa nametraka hoe tsika tsy miala mifety satria samy teo aloha ke samy nametraka an'le fanontaniana daholo hoe mbola azo ampiarina ve ty tondro zoro ty sa tsy azo ampiarina am'izao fotoana zao koa zany samy mametraka fanontaniana hoe ny olona nanao ny tondro zotra ihany ve no afaka mahanty crise eto Madagasikara ty samy misy fay daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ka zay ny antony tenenako satria samy manana fahamarinany daholo nge satria ozy ny fitondrana amteteza mita tsy mbola am'izao fotoana zao no abodinany Andriamatora Marika Valomanana no mba tsy isiny korotana ny sadeka nefa mahalala hoe ny feuille de route no io zany no entina mahana ny crise ka raha ny feuille de route no entina mahana ny crise de ao amin'ny article 20 nge moa de Andriamatora Flora Valomanana tsisy adevitra zany ka eto de efa manipitra azy sosikevitra fa rehefa iraha manaiky zay ny antony mazava-dehibe an'le resaka fionana samy malagasy zay tarian'ny FFKM zay andraisan'ny entité sy ny mpany société civile sy ny mpanao politika misy eo amin'ny 150 eo à peu près rehefa ny daolo be miara manapaka hoe zao ary ny rahantsika manapaka amanany crise ty za zany samy teny eto samy lokaloka eto fa hoe anaiky ny communauté internationale satria zay ny zavatra tedaviny fa raha hoe olona anankiray na olona anankiroa no de hiteny hoe tia ny amana ny crise tsy manaiky an'izany izy zay zany ny zavatra tiako ambara monsieur fa ka za nefa mahita fa mbola misy zavatra mifandrivotra ao na amin'ray na am'lafindray na ao amin'ny na ny vahaolana oentin'ny sadek na ny sosikevitra atolotra Andriamatoflo ka za eto de mampirisika hoe ny anao amin'ny fitondrana atoseo ny FFKM mba isin'ny fividiana mba isin'ny dinika samy malagasy mba hamahana an'ity crise ty satria raha izao no fanteny mbola kely finoana tena mbola kely finoana ary ny amony de mamaya nange mamaya tsotra io ny resaka politika
fa ny any mamay ah hoe raha ohatra ny teneniny andriamatoa André Rajoelina drako hoe mba zay ato amin'ny zone France zany a mba za moa fa ny telefôna tany Amerika bon mba misy any zany mba chance samba hoe mba hiverenan'io agoa amty tonty raha ohatra hoe isy zay no mazava-dehibe an'le hoe filoham-pirenena ao nalefa aloha mba isian'le reconnaissance za tsy hoe hanohatra azy akory samy misy mahatsara azy maharatsy azy daholo zay satria le reconnaissance aloha mamaiky atsika satria firenena amerikana mila filoham-pirenena voafidy-bahoaka ara-démocratique zay aloha mamay eto am'ty firenena ity mba hiverenan'le fanampina na de tsy izy rehetra ary io moa samy manana fomba fijeriny ary io mba tiako teneny eto hoe am'izao fotoana zao nge mba jerena ihany koa io moa hitarianako amin'ny communauté internationale la hoe mba jereo ihany koa satria aloha mba hitovy lenta sy hitovy tatana ny heritsika entina am'izany anaovana korsa eo amin'ny fividianana filoham-pirenena satria raha ohatra hoe matanjaka ihany no mbola omena vany eto am'ty firenena ity de tsisy zavatra io vangeto faneto ihany hiditra eo mihitsy ntsika fa mialohan'izay ny fanontaniana manititika hatramin'ny nametrahana sy nampiarana ny feu de route na le tondrosotra de fa nisy aloha zany nydingana maromaro vita fananganana nireo rafitra sy androm-panjakana zay voafaritra ao anatin'io feu de route io iny fanapahan-kevitra farany teo zay nambaran'ny filoha antetezamita andriamatoa André Rajoelina iny koa de everina fa dingana iray miroso tsikelikely makany am'izay hoe tena fampiarana araka ny tokony izy ny feu de route zay ho anao manokana mateknisiana anao ny resaka agoas zone franche ianao teo marina fa misy ny famatsim-bola hatram'zao hoe resaka fifidianana ny tena malaza amin'ny fanampina misy aloha fa atraiza kosany ny tokony hoe efa isina promesse na fanomeza toky atao amin'ny fianakaviam-be iraitsam-pirenena eo anatrehany dingana vita amin'ny Madagasikara ny amin'ny fiverenana ny famatsim-bola sy ny amin'ny azonantoka an'izay famatsim-bola zay maly moa andriamatoa président izy moa le représentant-ny communauté internationale ledas monsieur ledas zany maly izy de efa nyteny hoe mamay ao izy de aza ovaina mihitsy ny tetean'ny mpividianana io mba hiverenan'ny famatsim-bola hiverenan'ny famatsim-bola ny Madagasikara zany ny raha nahita izy koa moa nyteny hoe tokony tsy hovaina setrin'le tenin'ny président André Rajoelina zany ka ny tiako ambaranao am'izany tsika zao hoe fa betsaka ny fanampina nandritran'izay crise zay nefa karazany hoe fa miantona tsy hoe ny foanana fa miantona am'izao fotoana zao ary raha mbola ohatra koa hoe mbola tsy mivaty crise ty miembotra ny miovany toedra raha ito amin'ny Madagasikara eo amin'ny resaka tetean'ny mpividianana sy karazany de eo ihany koa zany famatsim-bola zay tokony ho azo am'ty taonty de tsy maintsy iantona ihany koa zay zavatra nge de miteraka crise hatrany hatrany azonao zay azo misy fasa ka zay zavatra zay zany hoe resaka hoe promesse sy loatra zany ny communauté internationale reo namana mpanampy atsika reo zany efa manana ny timine ndreo efa manana ny timine andreo efa manana ny programme anasany reo anampiana Madagasikara atsika nge aza adiontsika nge mbola pays-tiers-monde surtout anatin'izao crise zao tokony hitombo zany ny fanampiana zay ho ataony metinizy reo eto Madagasikara ka iny tsy any ny ady hevitra fa ny ady hevitra zany zao de hoe ahoana ny sy filaminana eto Madagasikara tsy fanenjehana tsony mba andehanany fifidianana io izotra amin'ny voalohany indrindra aloha tsisy ny fitaraina na conteste entre samitsika malagasy zany voalohany ndray ary faharoa de eo ihany koa zany ny faneken'ny fikambana raisam-pirenena hoe bon ekenay io fifidianana io fa madio mangarara ary tena eken'ny rehetra zay ny zava-dehibe zao ka ny atokavany am'izay eo zany ny mahatonga atsika hoe inona ny vahaolana mba evitena an'izay zavatray mba tsy sy ny crise tsony eto Madagasikara satria ampy zay efa taona hiditra 5 taona amitsikatsika zao am'izao fotoana zao iverenantsika am'izay le resaka natseditsika tery aloha mikasikany hoe tokony hitovy ny heritsika ho an'ny candidat sy mpifaninana rehetrarehetra tsy latsaka andriamatoa Ravalomanana tsy latsaka andriamatoa Rajoelina amin'ny fahitanao azy fa makafakanao azy anahoana ny mety ho firafitry ny endri-tsaha politika na paysage politika ao anatin'izay fiatrehana fifidianana afaka ifabolana izay aoriana ny taonina farany tranga eo indrindra mantsy ny tiako ambara satria samy miara-malaly tsika fa misy manam-bola be misy ny olona mba te mananevitra eto amin'ity firenena ity nefa tsy manana moyen noho ny le fisin'le crise eto aho zany de za moa de ezaka mihitsy ny ifanatona amin'ny sadeka ary andefan'izay sokely zay no mazava-dehibe an'le fampiresana samy malagasy satria tsy mety
raha ohatra ka hoe andeha io resaka fividianana io a de misy manana moyen a de misy ny tsy manana moyen tokony ampitoviana zany ny moyen afahana zany a atongavana amina resaka orsa présidentielle io zay aloha zavatra takiko ary mino fa nany bijery atsika am'izao fotoana zao samy manaiky an'izay misy nge olona manana-kevitra fa miafinafinany naninany fa rehefa tonga ny fotoana zay izy vo ipotra eto aminareo eto hoe za de irotsaka ho candidat nefa ny eo anatrehany le olona efa atao hoe eo am pouvoir na teo am pouvoir zay manana moyen efa mipetrapetraka any zay zany tokony mba hodinian'ny communauté internationale zay fomba hoana nafana manao an'zay satria ny lalam-pifidianana eto amitsika mihitsy nge mamety ohatra ny caution e apetraka ny règle de jeu monsieur fa za zany da zay le mazava-dehibe andinika samy malagasy za moa de mameriberina an'iny foana hoe reto ny moyen tokony tsy asiana tsony ny fizarana zao ty sorta sy patati patata efa nisy natevan'izay sosikevitra fizarana varitsy ny patati patata caution moa iny moa zavatra iny zany efa logike ny zavatra iny moa zany io fitsika moa efa andeha am'le resaka inona zany le fividianana inona moa zany le fiantso azy le natao tany Afrika iny ka bulletin unique zany zavatra zany zavatra hoe alao mba asina marimaritra resana fa za samy teny aminareo na amy resaka fidirana amin'ny aina aman-jery ary mitovy tanteraka rehefa zay zany tokony ho jerenareo am communauté internationale manaraka anareo am'izao fotoana zao tokony hitovy ny letra eo amin'ny moyen afahana zany mba ho tonga amin'io resaka course présidentielle io tokony hitovy ny moyen ary ho verifiena mihitsy zay nge zavatra am'izay mba isy tanteraka ny fanovana eto am'ty Madagasikara ty sinon raha tsy zay zavatra atao eto de ny eo ihany ny eo zay no mahatonga atsika hoe dimapolo taontsika ny eo ihany ny eo première république olona tamin'ny première république mbola hitanao anatin'ny 4e république am'izao fotoana zao ka zay zavatra tiako apetraka hoe alao hitovy le moyen rehefa hoe samy mifanapahana am'le dinika samy malagasy alao samy rahetsy no alao samy rahetsy ny fond de propagande ohatra zany de samy apetraka ao daholy de tokony isy mihitsy ny komity manaraka an'iny hoe rahetsy ahoana mifantaninana iny raha izay de isy ny fiovana eto Madagasikara raha izay ny zavatra zay zany ny mba takiko amin'ny communauté internationale zay zany mba takiko ho an'ny mpanao politika rehetra eto hoe alomba satria misy olona ngiany misy olona any tsy rakoto sy rabe rery foana akory nitondran'ity fireneny ty tary amy 2e république de ao ihany ministre de mivadika ary de avany an-dafy de nio tsy olona piso daholo akory ny olona eto am'ty fireneny ty misy olona mba nianatra ngeto am'ty fireneny ty misy olona mba manan-kevitra keto am'ty fireneny ty fa tsy misy hoe zanaky rakoto de zanaky ny première république zanaky ny deuxième de eo ihany neo mivoaka de avao miverina ihany inona ihany rovintsika vo ivoaka eto am'ty fireneny ty zava-misy koa mato tianandria ny vahoaka mpifidy mihitsy asa ny fahitanao azy aloha hoe volana vitsivitsy mialoha amin'ny fifidianantsika mitaky fahalalahana ifidy foana ny olona hoe zony mifidy alao alalaka ny olona ifidy fa hatray zany fa matorany olona mifidy matoa nisy zay fiverimerinana anarana toy ny hoe ny fandovana tamin'ny fitonana eto Madagasikara zay satria any amin'ilay famatorany safidy sy fahaiza mifidy ny olo-pirenena mihitsy ihany ko angamba tokony ho jerena ahoana ny hevitra ao mikasika ny atonga de tsotra be ny tena manahirana eto amitsika de eo am'ty tsy fahalalahana eo amin'ny resaka maneho hevitra sy amin'ny fidirana amin'ny aina aman-jery satria anao ny eto Antananarivo ihany nge no mahafantatra ny tena zava-misy eto am'ty fireneny ty fa raha ianao mivoaka any amin'ny province de aleloia foana za tsy te anisy polémique amin'ny zavatra ny resahany fitondranany amin'ny resaka hoe TVM tsy asiko resaka fa voalohany indrindra aloha le resaka communication eto Madagasikara mihitsy ianao moa nampiasa an'le vocabulaire any ambany ravinahitra ny olona any tsy mahalala ninina tsy mahafantatra hitanao hoe ny gazety androany ary rapitsy voarainy any Tamatavy efa ny akaiky kely 300 kilometre ao monsieur fa ny vaovao rehetrarehetra satria nareo tsy mahitsy zay ny teneniko hoe mba tonga koa ny fotoana zao nareo mba ataovy koa nareo mba mahenika amin'ny Madagasikara de alao mba hitovy l'information zay ho zarainy eto am'ty fireneny hoe zao zava-misy marina zao zava-misy marina zao zavatra ny teneniny sadaika zao zava-misy ao tana ao fa eto ihany nge zay no mahatonga hoe manahirana mihitsy ty zavatra ty satria na raha ho lazaina boby sy ny angaminy any amin'ny any na hoe zao zava-misy de ino no rahanle ino ny anaty vahoaka fidy lay conscientisation ny olona hiatrika an'izay fifidianan'izay mandeha
mialatsiny amin'ny teny frantsay tenenao koa zay mandeha à deux vitesse eto Madagasikara ny amin'ny tanàna dehibe ohatrana Tananarivo hafa ny amin'ny renivohim-paritany mety mbola hafahafa koa fa ny any amin'ny toerana atao hoe commune ambanivohitra sy ny sisa hafa mihitsy iaraha malala ny olona nefa nyteneninao teo ny amin'ny hoe eo lay tsy fahafahany ainao manjery zay mitondra hevitra toy izao manenika amin'ny Madagasikara ny antony maro samihafa io ihany koa la hoe fampiasana ny ainao manjery mpanjakana zay mbola votoatana fitakina ombienombeny tamin'ny hetsika rehetra teto ny amin'ny hoe hitondrana amin'ny fomba fijery mitovy ny olo-pirenena rehetra na inona firena misy azy na inona firena misy azy ary retina efa nisatra amin'izay zay ary mbola tsy sitrana loatra eto tsy manana fomba hafa ve ny mpanabe ny olo-pirenena ny mpanao politika na ianareo teknisianina nafahana nioatra n'izay sakan'izay aloha samy mipetraka eo zay sakan'izay dia milefitra eo anatrehan'izay daholo tsika rehetra petraka be tsy zay sakan'izay lazaiko aminao na zao hoe efa bolany zao ary nge alohan'ny fividianana nareo nge ohatra nareo fotsiny nge mahade hoe tsy fantatra hoe aizany aizany territoire nareo ahafahan'ny olona zany maneho hevitra hoe za zao miteny zao zany izany raha zao ve afaka hanenika amin'ny Madagasikara za zao miteny zao raha hoe efa bolany zao vao ndeha hiteny tsy ampy le fotoana za nga mameritseritra fa tena tokony ho samyzay tsika any anao dingana lehibe amin'ny resaka fanovana eto Madagasikara raha ohatra tsika te anana ampopo hiala amin'ny banque mondiale ampandroso an'ity fireneny ity za zany amin'ny 4e république io de mba maniry monsieur fa matv de anenika amin'ny Madagasikara reo te reo aina manjery isan-karazany reo de anenika amin'ny Madagasikara alao hitovy la information zay aloha ny zava-dehibe satria mandrinika le izy azonao de zay olona manana moyen amin'ny resaka fividianana io zay olona manana moyen zay ihany no afaka hitetitety an'ireny le any ambanivolo reny andresy lahy zay rengenenony olona de matotinandry isoran'izay firarena napetraka ao zay ho any ainao manjery tsy miankana rehetrarehetra mba haika Madagasikara fa sao hoe efa bolana sisa ao izy tsika teo de ho tonga ny fifidianana antatsabato ny mpifidy ary sambany amina resaka hoe bulletin unique na vatom-pifidianana tokana zany raha mifanazavanao hoe tena tsy azoarana le sakana ahafahana mana be ny olona any amin'ny faritra lazaina falavitra andrina amin'izay hoe famatorana amin'ny safidy zay ny dikany ianao zany no miteny ve fa tsy de azo antoka ny sina fiovana marina na ho atao ary amin'ny fifidianana remplacement fanovana olona indray ve no hitranga sa tena changement araka ilay fanovana ny eritreretana foana za raha tsy mipetraka tsara ny fepetra ny angy amin'ny aina manjery aloha fahafahana miteny amin'ny aina manjery za de samy teny eto fa ny eo ihany ny eo miodikodiny eo tsisy fanovana eto amin'ity fireneny ity ianao zany mihevitra fa tsy avitany andraiky ny senity satria ao anatin'ny andraikitry ny senity ny fanomanana ny sainy fanomanana ny ataony any amin'ny resaka fanomanana fa ny hoe ny eo amin'ny resaka communication eo entre mpifidy sy ny olona ny vofidiana zay nge zava-dehibe monsieur fa zava-dehibe nge zay e za zao raha mba teany eo hevitra de za zao nahirana nge za tsy hoe mpanohatra za tsy mpanohatra za koa tsy mpanohana fa za manana ny hevitro manokana tianandry mba entina tsy mipetrapetraka fotsiny tany an-dafy tany akory ny tenanay nitazona ny consulat tany ivelany tany mba nahita expérience tany mba manana ny hevitra ny teny Andriamantoa Andry Rajoelina hoe bon tsika manana andreo minindreo entina mba entina amin'izay zany iza monitsy ny teny an'izany hatramin'izay fa mila fotoana zany ary mila système zany ametrahana an'izany eto Madagasikara raha mbola 10 ans 15 ans tompoka any vao fotoana ampy ametrahana an'izany fa tsy amin'izao fotoana zao ka io resaka communication io nge zava-dehibe ka eo zany a de eto mba miangavy mba andinika tsara na ny communauté internationale na ny SADC reo moa zany de raha ihany mba anaiky ny fifampiresahana samy malagasy aloha mba elana amin'ity resaka crise ity satria raha zao ny zava-misy tsy hitovy lenta mihitsy ny manana sy ny tsy manana efa mba misy olona nge manan-kevitra e za tsy jery an'le olona candidat mampimekely reny za tsy jery tsy teny an'ireny fa le olona tena olona motivé manana ny fahaizana hitondra ty fireneny ity satria zay foana tafalatsaka lavaka nyty fireneny ity ka za de manange teo mba hijerevo ihany eo mba cautionné ihany zay ry communauté internationale amin'io resaka diniky ny FFKM io satria kely ny finoko ny hoe tena elan'ny crise raha hoe zao efa bolany zao satria tsy mitovy ny heritsika za zao ohatra hoe tianandry za tsy miteny hoe latsaka akory
voatra hoe za hitovy amin'ny olona hoe manana sy notrona zany fa noresaka hoe hevitra kosa za kosa tsy ambanin'izanizy amin'ny hevitra andre matofa amin'ny resaka pouvoirana ty fireneny ty lafy ny hevitra zay mihitsy tsika satria eo amin'ny fifakatony eo sisany rahana dia idirana ary iverenana moa zany marina kokoa nyteny anao tereamboalohany hoe azotsika azavainy eto hoe fomba hoana ny nafahandry tany Azia atsimo atsinanana nampivoatra ny fireneny kanefa tsy niankin-doha tamin'ireo androm-panjakana arabolany Breton ody sy mahazatra zany fotoana toy inona satria tsika teo miteny an'izany fiandrianam-pireneny zany foana dia hoy ianao hoe tsara ny ampipo fa mbola tsy fotoana an'izao raha mijery ny modely tany Azia tsika fotoana manahoana no nafahana nanapa-kevitra an'izay ary ahoana ny fomba nahatongavany taon'io teboka akana fanapaha-kevitra fa hanana fahaleovan-tenan'ny arabola tsy ankina amina fambatsim-bola ivelana izy eto indrindra misaotra anao monsieur fa angamba tonga ny fotoana za moa zay nametraka an'izay nataoko somary sangisangy zary tena mbola tsy fotoana amin'ny propagande moa zao fa amin'ny fotoanany miteny foana hoe kainao no propagande moa mbola tsy fotoanany zao so de rotsaka mbola tsy fotoanany zao monsieur fa miteny foana hoe tokony mba hitodika any Azia am'izay tsika zany akory tsy midika hoe ho avelany tandrefana satria fantatrao ihany ny fandrosoan'ny any Azia ary tsika efa nahita fahombiazana tamin'ny fiaraha-miasan'ny Aziatika satria ministère ny télécommunication izay nitarihan'ny ministra eo amin'ny fitondrana izy amin'izao fotoana zao anisan'ny voalohany tsika tamin'izany fotoana zany tamin'ny resaka fifandraisan-davitra noho ny fiaraha-miasa tamin'ny télécom singapourienne eto zany de anisan'ny tsisy tsy naiky tamin'izany fa tena anisan'ny nandrosotsika teto Afrika tamin'ny resaka fifandraisana tamin'izany andro zany ka eto za de samy teny ny any Singapour monsieur fa tsisy nininy zany Singapour zany raha anao réimportena raha anao any amin'ny WC sy any amin'ny piscine no recyclena andrahoana sakafo ny ranomasina totofana satria kely ny tany fa zany samy faninana amin'ny firenena amerikanina ampipo zany ary ampipo mipetraka tsara zany prime ministre Lee Kuan Yew mbola any izy any mbola velona zany any moa zao ny prime ministre am'izao fotoana zao raha zany tanany zany mialatsiny amin'ny bidonville zany tamin'ny fotoana androny dizy moa 1965 nahazo fahaleovan-tena am'izao fotoana zao raha tsisy zay tsy mahalala ny Singapour fa efa lasa lavitra ary samy faninana amin'ny fireneny dehibe zany Singapour any zany eo mantsy le hoe zay modely zay inona no nahatonga an'izay ho an'ny firenena ny ankabeazan'ireo drakona tany Azia atsimo atsirana de lasa modely ny Singapour any na tamin'ireo firenena manodidina azy Singapour lasa modely ary nandalo niara-ny asa tamin'ny banque mondiale ndreo tamin'ny voalohany nisy fotoana fa azo ataony miala tsy kelikely amin'ny banque mondiale rehefa tsara ny fitantanana zay aloha tsika apetraka bonne gouvernance ao izy ny teny baiko raha mipetraka ihany koa ny resaka lalàna eto Madagasikara amin'ity fanenana ny resaka corruption ty zay koa anisan'ny zava-dehibe ialana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny banque mondiale zay zava-dehibe condition isan-karazany moa fa tsy zao no fotoana tokony amezako an'izany détail eto zay zany no azo atao tsara ny elantsika fa tsy am'izao fotoana zao satria ny Aziatika tsisy zay tsy mahalala an'izany hoe dragon matanjaka izy nanana ny dingana izy nandalovany tamin'izay za mieritreritra fa tonga amin'ny fotoana raha mba te hametraka ato aminareo fa mbola tsy fotoana an'izao manaiky ve tsika malagasy fa tonga amin'ny fotoana tsika originaire avy any Azia surtout tsika avy eto avotany moa ave tokony tsy tonga amin'izay ny fotoana mba iarahantsika amin'ny Azia amin'ny resaka fampandrosoana tsisy zay tsy miaiky ny fandrosoana any Chine tsisy zay tsy miaiky ny fandrosoana Thaïlande tsisy zay tsy miaiky ny fandrosoana any Malaisie za miteny aminao miteny mpiaino mba misitona amin'ny mpanao politika eto Madagasikara za akory tsy hanohatra ny firenena any Europa sanatria za nge lazaiko anao ny any Azia samy miara manaiky ary eto de tiako atsipokely zany hevitra zany fa raha resaka finance ao izy ny any Azia
dia miondrikitsika eo anatrehan'ny tanitra andrefana fa raha resaka développement kosa dia azafady zay ny ambition ny asiatika ary tsisy tsy maiky ny fandrosoana ny azy ka tonga zao ny fotoana andaotsika hiaraka amin'ny azy amin'ny resaka fambatrona Madagasikara. Teny anao le resaka hoe faiza mitantana bonne gouvernance andraikitry mpitondra zay na tany amin'ny firenena asiatika na eto amintsika fa ilay toe-tsain'ny olo-pirenena mihitsy ao anatiny hoe resy lahatra amin'ny zava-pandrosoana zany raha mahita nge ny fomba fiasan'ny sinoa ohatra fa ny sinoa any aminy miasa zany olona zany ary tena resy lahatra aminazy zany eto amintsika rehefa misy zavatra atao lohatra eto raha misy etsika vitan'ny aterokalao amin'ny valitanana aza dia mbola hoe aiza aloha financement voatomboka ny asa tehiteny a eto hoe ny alan'ny fanjanahan-tanytsika 10 taona mahery zay no efa naleo tena fa mahatsapa indraindray hoe ny malagasy toy ny avy ny asa mafy tao anaty fanjanahan-tany dia mieritreritra hoe rariny raha miala sasatra dia ohatra manao raha mampitahantsika amin'ny firenekafa any Azia tsy moatsinanana dia mahatsapa hoe milamindamina ary ny vahiny ara moa miteny hoe au pays de moramora eto amintsika ahoana ny fijerinao zay toe-tsaina anana n'ilay olo-pirenena mihitsy satria fanovana ny tenenina tsy afa miala amin'izay ny olo-pirenena. Monsieur fa miala tsiny na ho an'ny mpanaraka ny Malagasy télévision oka zay ny resaka théorie atao amin'ity fitondra amin'ity resaka politika atao amin'ity firenena ity oka zay ny resaka théorie fa aloha amin'izay tsika mba tonga de atrikasa ohatran'ny fanondro pays anglophone reo satria zay ny anisan'ny nataratsika ary eto mihitsy zay ny hitaritako andefasa sosokevitra iandreseko lahatra ny vahoaka malagasy fe tonga zao fotoana andao am'izay tsika hanovany politika ampandrosoana an'ity firenena ity satria ary oka zay miresaka théorie sy resaka philosophie resaka sentiment aloha apetraka am'izay ny tena lalàna ampandrosoana an'ity firenena ity za zao miteny aminao ame exemple lah eto ny any Singapour nge ny olona rehetrarehetra na mpitondra ambany lalàna dole ndraipa de zay nisy mpitondra ambony exemple anankiroa mba hitariako kely ny mpiaino atsika tany amin'ny 9e étage moa misy ny grand consulat tany a Singapour de fitaratra be de mahita ny eo ambany io zany mandeha ny mandalo ny président ino ny président ny Singapour mahatsy an'le mpitondra fanjakana teto zany miara misakafo zay gagy izy monsieur fa satria hitanao le traffic light en anglais moa traffic light feu inona moa ny firazany reny traffic light inona le feu le stop reny ndrehetra reny mijanona le président atramin'ny cortège mijanona de gagy izy fa ahoana président fe za ambany lalàna daholy miaingy am'izay aloha zay ny fanovanany toe-tsaina mba ampandrosoana an'ity Madagasikara ty meko exemple faharoa ianao ary tsy mahalala an'ity ny olona mpakasy Singapour olona manao maizy azy teto amin'ity firenena ity ihany ko tonga tao amiko tao de nde nivoaka moa de nakany amin'ny toilette efa misy soratra mazava tsara hoe rehefa avy manao ny ataonao ianao a de mba alefaso ty filal de rano zany asa na adinina tsy mivakiny na maika loatra lasa nandeha nitina nde hivoaka teo ambavady teo amin'ny varavarana am'izay no natsonony sécurité verena kely no tsy amin'ny réception miala tsiny fa mandoa an'ity $300 ty anao tabataba le olona akizy olona amboleta ona le za tato amin'ny consulat anay patati patata zafady mandoa an'ity anao de atao famenanao fanazavana sa diplomate patati miala tsiny aloha avy ty fa sao de hopetahany ame loha teto anao natsona fa hoana misy inona izy tsy avonanao my besoin any de tsy nandefa an'le flasy de azonay tamin'ny caméra ka miala tsy olona sa miala tsy za moa fa nalan'le izy menatra moa de taty amiko ny naloha izy satria mahamenatra anao angataka de fo teny naloha de ianao za mitabataba fa zay ny lalàna aty tsy misy hoe ianao mahitahita satria anao akaiky nandre matofoloana akaiky ny ministra de hoe tsy azo de tsy arany lala mitovy zay mba iriko ho ampiariny eto amin'ity firenena ity fa tsy hoe rehefa zanaky any na tsy azoko tiana rehefa zanaky rakoto de zao rehefa zanaky ny mpamboly sy ny anina de tonga de gadraina nangalatra koa aleo hitovy ary zay ny tena tiako taritana andaotsika anova am'izay aifametanana eto amin'ity firenena Madagasikara ty ajanony atseo tompoko ty politika polelika poligisa polifika
okzay ny politika porgisa porfika oka mbo politika fampatrona Madagasikara no zay mba nitanako malagasy rehetrarehetra ampy izay ampy oka mbo politika fampatrona ampy izay satria tsy no avy mahamenatra hoe 10 taona zao mbola ho avy ny firenena ty satria ny politika sy ny porgisa sy ny porfika amin'ny manjaka eto oka mba ho tena resaka fampandrosoana no etoneto amin'ny firenena ty ka dia eto de manetana ny malagasy mba ho tonga saina am'izay ary ialana amin'ny tena resaka fanovana de aloha mba hitovy leta zay de tena itsopihako mihitsy mitovy satria inona moa no andanina andro rehefa tsy hitovy leta ny moyen entina anaovana kotra amin'ny business ianao ve hita tsy hitovy amin'ny matanjaka anganao tsy hitovy amin'ny matanjaka mihitsy fa raha ohatra kosa mitovy leta za samy teny aminao fa misy olona tsy apozina ho tonga eo manan-kevitra amin'ny resaka fampatrona Madagasikara ty matetika rehefa miresaka fifidianana sy demokrasia dia ny modely tandrefana amin'ny firenendehibe tandrefana indrindra ry be kitana ny voaresaka foana ny andry zary moa fa mipetraka mazava be bipartisme zany rehefa mipetraka foana ny ainana zay ianao mpiresaka foana ny azia tsy moatsinanana sady makany famaraparanana fandarantsika manahoana zay modelina demokrasia any azia tsy moatsinanana zay tika mitovy amin'ny demokrasia tandrefana ve no iainana any raha ohatra tarafitsika amina modelina fifidianana zay atao efa ny ainanao ary hitanao tany amin'izany faritra zay tsy moatsinanana zany za miteny aminao raha resaka hoe ny any Asia zany efa atao hoe fateo-tsaina efa ambony zay nge no mazava-dehibe le hoe tokony ovahana aloha ny resaka sosialy eto Madagasikara satria raha am'izao fahasahiranany zao no andeha amin'ny fifidianana de voavity ny olona zay zany ny tiako atsipikely any amin'ny resaka communauté internationale sy ny sadeka raha am'izao fahasairana zao ka tsy hitovy le moyen de voavity ny olona ka raha resaka hoe resaka ohatra resaka demokrasia tsy de mifakaiza loatra raha any amin'ny faritra satria reo sady toerana ny asako reo ny toerana ninarako na ny tany Amerika na ny tany Azia efa ambony ny toe-tsaina ary za miteny aminao mandritra n'izany propagande zany any Azia lazaiko aminao fa tsy m'intéressé an'ny olona ke zany resaka hoe anao ministre zany any Singapour tsy m'intéressé olona zany tambatambazana ny olona anao ministre any Singapour satria alohan'ny olona manao mpandrara satria any izy mahazo vola betsaka raha resaka hoe any Amerika resaka demokrasia efa lasa lavitra satria eo ny resaka hoe niveau d'instruction sy ny resaka hoe fahalalahana sy ny rehetrarehetra efa lasa lavitra izy ary tsy hitovy aminy tsika mbola andalo dingana be da be vao tonga am'izany tanjony zany fa ny zava-dehibe aloha eto amin'ity firenena ity de tokony apetraka tsara ny resaka lalàna sy ny fitoviana leta amin'ny fafahana maneho hevitra sy mifafahana hifidina hovidiana zay aloha ny tiako apetraka am'izao efa bolana alohany atongava amin'ny fifidianana zao de am'izay tsika vo afaka ho tonga hoe ahifanakakaiky ny resaka hoe demokrasia any am'ireo firenena mandrosa tsy hitovy mihitsy zany ary zay no hitaritako sy somary anipasako hevitra kely ho an'ny firenena communauté internationale hoe tokony hodinianareo ambony ambany any raha ohatra nareo tena manana finiavana tena matateraka ny crise eto Madagasikara de jereo ihany hoe tsy hitovy mihitsy nitsindry satria am'izao fotoana zao nge reraka amin'ny malagasy tena reraka amin'ny malagasy ka raha ohatra tsika andeha amin'ny fifidianana na ny législatif na andeha voalohany na ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de manam-bola ihany no tonga ao ka alao mba hifampidiniko zay ry communauté internationale za de mampirisika anareo ao amin'ny FFKM anareo koa aza de ela loatra aza de ela loatra mikonokonona fa apetro tsara ny daty alefao ny dinika samy malagasy ary tonga ny fotoana mba hametrahana am'izay le ampo tena fitiava-tanindrazana alao hitovy leta de ho hita eo rehefa tena mitovy ny leta tsika sanao monsieur Fa rehefa tena mitovy ny leta fa za tsy akatombony na hoe anao akatombony de ho hita ny tena fandeha marina ho izy ny tena ho tian'ny olona am'izay ho tonga ito an-tanan'ity firenena ity satria alao ny hevitra ny ampediana fa tsy ny moyen satria moyen tena ampanetretena tsy hitovy moyen satria ianao nge efa teo amin'ny fitondrany ianao nge eo amin'ny fitondrany ianao nge manana moyen ahoana ny hitovy am'le azonao nga matiko terena ary mino marimarina fa ny malagasy zay manaraka an'izao fandarana zao de manaiky an'izay hevitra zay
ary makasitraka an'izay hevitra zay ka de zay angamba tena zava-dehibe monsieur Fa mba tiako apitaina amin'ny vahoaka malagasy am'izao fandarova amin'ny fihavainanako eto aminareo izao ia tapitra ihany koa ny fandarantsika Andriamatoa Tianandria am'izao alina izao ndray mbava afahanao mametraka mandram-piona amin'ny fotoana manaraka ho ampijery atsika voalohany indrindra zany dia misaotra betsaka anao monsieur Fa ny tafa sy ny fampidinidinika tamiko teto ary misaotra betsaka anareo mpiainy koa nanaraka voaray agodolo ny fakasitrahana ary sahako miteny fa manetsinetsiny tsy atsy teny amina tapitrisany amanetsinetsiny natainy amin'ny Facebook sy ny any amanjery isan-karazany amin'ny fakasitrahana ny amin'ny fakasitrahana zay nataonareo tamiko zany io tsy vita korery samy rery tsy vitanao samy rery firenena imbonany ty ary zay tanora ny tenanay zay manentana ny tanora ihany koa zany raisina ndraikitra amin'ny resaka fahanovanany ty fireneny ty zao zany de mba manaingy anareo ao amin'ny mpiasany zone France mba hiara entana ihany koa zany satria tonga koa ny fotoana mino fa andeha tsara io teto antom-pifidianana io de ezaky tsika andresy lahatra mba hiverenany agoara ohatra andeha tsara raha andeha tsara io zany tety antom-pifidianana ka de manainga ihany de maprisika ny FFKM de manainga ihany koa mpitondra manoana ny FFKM dinika samy malagasy ampy zay 10 taona hiditra am'ty ampy zay crise zay fa andao am'izay tsika tena hiditra amin'ny resaka fampandroana misaotra amin'ny fanasana Andriamatoa Fa de mandram-piona tsy hoe la ifakahitsika ifakahita amin'ny mpanaraka ny televisionna matv ka de misaotra indrindra tompoko Andriamatoa Tianandria tali généralny House of Madagascar no vaintsika tato anatin'ny fandarana resapeta am'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarana manapetra ny fotoana makasitraka ny teknisianina zay niarany salata amin'ny fanatotosana makatelina nareo rehetrarehetra izay manome fitokisana ary manome avarapatana hatrany ty fandarana ity mametraka ny mandrapitafa ary angatadalana igodigodina aminareo ny tenako ny fandarana Madagascar télévision kosa 4 amby roapolo ora amin'ny 4 amby roapolo ora mbola anolotra nareo ny mahasoa sy mahafinaritra veloma tompoko